Tonga Zanagasikara mbola avy nareo tafatafa resaka momba ny olondrony reto sika tena nangeto raha madamarakany amin'ny bandy te tonga de ohatra lasa tsy dangitra tsony le izy fa tonga de nalazo tao rehefa misy le zavatra tsy mety ny vehivavy foana no mahazo tsiny de adalandry kory kiala piso kely raha ohatra ka manaiky lembena andre fa fantatry indri zao fa tsy indri ilay diso de adalandry ino mampatonga andri hoe manaiky lembenana eo mila miady zany ndry inona moa ny idiran'ny vehivavy any anatin'ny latan-kelahany elany no mitondra anazy isan'andro de sendra hoe nangetotra tamiko madama eny ny etotra tsy maintsy maimbo masiso fa na izany na tsy izany raha tsisy idirany zany mihitsy eo indray le hoe raha ohatra ka mangetra anaty lalan-jaza de manoro foana ko an'ny vehivavy hoe mianatra indri ny akotrana kegela de isan'andronandro isa-maraina manao akotrana kegela na manao toarika de tsy misy intsony ilay rivotra. Averiko amin'ny commentaire eo ny lien de mijery anareo tsy sarotra rehefa tsy vitanareo de mianatra toarika ho an'ny lehilahy inona ny mampadangitra an'io inona ny ao anatin'io tsisy taolana ao aloha tsisy taolana ao tsisy nofo ao fa mitovy an'ireny éponge reny ny ao anatin'ny elahy ao le fanoto be any elahy iny de rehefa dangitra raha vao any anatin'ny vatany elahy rehetrarehetra io no mitobaka ao mampatonga ny lasa me mahitsy noho izany zany mampatonga an'izy le hoe lasa mivoto iny ilay mitovy le éponge zay jereo tsara ny éponge zao rehefa hoe amin'ny andavanandro raha mbola tsisy rano le izy de malefadevaka balodaloda ohatr'izay rehefa voton-drano le izy de lasa mavesatra lasa madonda lasa bota be de ohatr'izay koa le lao ilay raha avy anaty vata feno kilodoka be be fa nisy video azaingy tany aloha tany nataoko tao efa somary lasa lavidavitra moa le izy ilay kilodoka ao anatin'ilay fanoto be any elahy iny miditra ao anatin'iny ilay raha avy any anaty vatany elahy rehefa le hoe miakatra le fetan'ny elahy de zay mampatonga anazy dangitra noho izany tsy reraka manovo ny rano mila kolokoloana tompo raha tiany elahy mba hoela vao tonga ny ranonaina ho averiko amin'ny commentaire eo inona atao mba hoela vao tonga mila mianatra isika tompo fa aza miandry vasoka fotsiny za te anakarena elahy ve te anakarena de elahy ve tsy miasa akory fa matoa fotsiny ataony elahy de misy vola miditra tsy possible de elahy mila vehivavy virginy de netreretiny elahy hoe ny tango ioatsony elahy do izy amindry ve virginy iza koa nanaiky azany tsy maintsy miketrika zany elahy mba raha mba te azo virginy ohatr'izay ihany koa le atao anatin'ny fahafinaretany olon-droto miketrika koa elahy inona atao mba hoela vao tonga mijery ny tany testostérone mianatra momba ny prostate mba kolokoloana ny prostate mianatra libido mianatra akotrana kegel manao régime sakafo miala sigara miala toaka raha mahay manao ary makasika ny hormone kolokoloana ny hormone tsika raha mahay an'ireo elahy de hitany elahy tsara fa mahatradiny ray adiny roa io zay vao maty ho an'ny lehilahy zao raha ohatra elahy zao hoe mbola namotika vatany elahy zao ataontsika hoe 30 taona tsy misy olana zany afaka manolotra foana angentsika na hoe efa be taona na zay raha efa 30 taona tsy misy olana zany tompo ny fianana de fianarana fa tsy iza zany hoe zay tena ohatrany efa tsy antso zay aza manambany ny tenanao tiavo ny tenanao aloha manino anao manambany ny tenanao ankafizo mombanao tiavo mombanao zany zako tsisy ohatranako eto ambonin'ny tany hitanao tsara fa manana fahafinaretana sy fiainana ianao ary falifaly amin'ny fiainanao avelao ny olona nenzika avelao ny olona naratsy ny olona tsy maintsy mitefona fa ny mahakasika anao no mombanao eritreretina foana zay mahakasika ny hoe nangetora madama de eo hoe lafa narary andoha mba hoak'izay ry lehilahy ity manaratsy vehivavy ity elahy konge rehefa tsisy vehivavy marary andoha elahy vao mihetsika kely de vehivavy no aratsina nefa elahy ihany ary rehefa tsisy vehivavy marary andoha no izany maiza mifankatia tompo mifankatiava ianareo maso toa